faly indray ry havana miona amintsika eto amin'ny fotoanany mana isan'andro ary dia ho amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo. Manohy ny fandiniana ny boky ny Genesisika. Genesis 17 no vakitsika anio, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-14. Alohan'ny amakitsika azy dia mbola ara-mivavaka isika. Amin'ny fanetrentena raio no nrenay eto anatrehanao, ka isaorana ianao indray. Ny fotoanao menao anay anio azonay miaraka mandinika ny teninao. Misaotra anao manokana izay ny amin'ny fanananay ny tantaran'i Abrahama. Lay mpanompo no fidinao teto amin'izao tontolo izao, mba ho rain'ny mino, ho loharano mpamonjena ny taranany, dia Jesosy Tompo zany. Misaotra anao zahay. Andinika ny tantaran'izay izao, mangataka aminao zay mba hampianatra anay izay tokony ataonay amin'ny fanarahana anao sy ny fifandraisana aminao, tahaka izay ny fandraisan'i Abrahama taminao, dia Abrahama rain'ny firenena maro sady rain'ny finoana araka ny teninao. Dia mitenena aminay ary Tompo, ary ampio zahay ahy mankatoa, fa tsy mpiainy fotsiny ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesisy 17 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-14. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Ary rehefa 7 taona Abrahama dia nisehoan'i Jehovah izy ka nitenenany hoe, izaho no Andriamanitra tsy toa, mandehany ao anatrehako ka aoka ho tsy misy tsiny ianao, fa izaho hanao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, ary ahamaro anao indrindra. Dia nikoka Abrahama, ary Andriamanitra niteny tamin'ny kanana hoe, raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko, ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao, ary ny anaranao tsy hatao hoe Abrahama intsony, fa hatao hoe Abrahama, satria efa nataoko ho rain'ny firenena maro ianao. Dia hahamaro ny taranaka ao indrindra aho, ka ataoko firenena maro ianao, ary izy mpanjaka iseho avy aminao, ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, mba amin'ny taranaka ao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho, ary omeko anao sy ny taranaka ao any aorinao ny tany fivaininao, dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay, ary ho Andriamaniny aho. Dia io Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranaka ao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary zao ny fanekeko ho aminareo sy ny taranaka ao mandimby anao, dia zay ho tandremanareo ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo, dia ho forana ianareo, ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo zany, ny zazalahy teraka avalony eo aminareo no ho forana, dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka reo hatramin'ny faramandimby, na ny omby kely na izay novidim-bola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranaka ao, tsy maintsy ho forana ny omby kelinao sy izay novidinao vola, ary ny fanekeko dia ho ao amin'ny nofonareo ho fanekena mandrakizay. Ary ny lehilahy tsy voafora izay tsy mbola noforana dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny, fa efa nivadika ny fanekeko izy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Awang kunia
Andeo jerentsika indray ary zay fahamarinana hitantsika eto mba ho fampaherezana atsika. Ny fahamarinana voalohany ry havana zarena rehefa namaky reo tenio aho sy nandinika de zao. Ny fahamarinana voalohany ary leveriky fa goavana de zao: mila faharetana ny fiandrasana ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Mila faharetana ny fiandrasana ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Raha vao mamaky tsika moa eto zao amin'ny andininy voalohany de hoe ary rehefa 750 taona Abrahama de nisehony Jehova izy ka nitenenany hoe izaho no Andriamanitra tsy toha. 750 taona. Zavatra hitantsika nefa raha natsoin'Andriamanitra ny ala tany amin'ny tany Arana Abrahama dia 570 taona izy tam'izay. 570 taona izy natsoin'Andriamanitra hoe tonga anao firenena lehibe aho hoe andao ianao. Hitantsika amin'ny 220 hoe miala amin'ny taninao sy ny havanao any amin'ny tany zay sehoko anao de atonga anao firenena lehibe aho itayanao maro ny taranakao aho. De lasa tokoa izy tamin'ny faha 520 taona ny 10 taona tatorina nefa mbola tsy niteraka ihany izy. De inona atonga le nydinitsika malo hoe efa tsy omeny Jehova zanaka ihany aho ozy sareka de vadio i Agara mpanompo vavy de zana no zanako. De nanambady aniny tokoa Abrahama. De hitantsika ny zavatra nitranga fa voatery ny roana de hitantsika ny tantarany rehefa avy eo. De eto nefa zao 750 taona Abrahama. Zany hoe 420 taona ty aoriny zany. Tao anatin'ny 420 taona zany Abrahama de ozy ny olona ozytsika hoe miandro vasoka. De niandro vasoka teo Abrahama. Hitantsika am'zany ry havana. Niverimberina teny naninanina rehetra eny hoe amaro ny taranakao ahy, andrasana tsy tonga. Fa ahoana ihany. Ary de amin'ny 220 faharoa moa de zao no nataony hoe ary Abrahama, Jehova Tompo, inona nomenao aho fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy mananjanaka. Efa miantitra ny azo hoe. Nefa mbola tsy mananjanaka ihany, efa 4 taona zay nampanantenana ao an'izany. Tena mila faharetana, mitaky faharetana ny fiandrasana ny teny fikasana ao amen'Andriamanitra. Zaho manokana ry havana de mba sahy jorovavolombelona fa mba nisy fotoana 70 taona voatanteraka teo amin'ny fiainako ny teny fikasana ny menahy. Tanteraka ihany anefa zany. Amin'ny fotoana tsy apoizina tanteraka ihany zany. Ry havana, Andriamanitra ve tsy mandangy izy. Azo antoka ny teny fikasana omeny. Tanteraka ihany ny teny fikasana. Fa mila faharetana. Ary tsy mahagaga raha nanoratra Paoly ho an'ny Romanina 12 ny 12 efa nambarako ndray mandeha teto amin'ny mana isan'andro izy io. Dia le 3e mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Mifalia M, miareta M, mahareta M. Zavatra mitranga manko izao. Misy olona mifaly amin'ny fanantenana fa tsy maharitra mivavaka. Matona ampiraisina ireo. De satria ilaina ny mifaly amin'ny finoana ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra. Ilaina ny miaritra ny fahoriana ao anatin'ny fotoana fiandrasana. Jereo nge ny zavatra nitranga tamin'ny Abrahama nandritry ny 420 taony ny misarina mpandositra nakany Egypta. Ny voatery tsy maintsy nisarahana tamin'ny Lota. Voatery nanaonao foana koa aza ny amin'ny hoe nanambady ny Agara, etc. Nisy fahoriana tao anatin'ny tao, nisy adiny tsaina tao. Zao nefa mahareta ny fivavahana. Izany no hery hoetina miasa. Finoana arahimbavaka. Eto ry havana. De tsara ny manome toky antsika fa mahatoky la efa nanao ny teny fikasana. Ka raha misy teny fikasana mavesatra ao anatinao ao, matokia.
mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana ary azono zany teny fikasana zany fa Andriamanitra tsy mba olombelona ka andainga na zanak'olombelona ka hamitaka. Andriamanitra tsy toha. Andriamanitra manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany izy. Mifalia amin'ny fanantenana, mifalia amin'ny fanantenana ary mareta amin'ny fivavahana. Ataon'ny olona maivamaivana manko riavana zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra tsy toha izany. Ary zany ineny mampalahelo hoe misy olona hoe anao zao tolona am'zao nefa no tonga ny fotoana ivavahana tsy mivavaka izy. Tsy mivavaka izy. Ireo rehetra miantsoantso sy manao an'zao manao mba mivavaka ve nareo tompoko? Mba mivavaka marina ve nareo? Momba mivavaka amin'ilay Andriamanitra tsy toha marina ve nareo? Fa misy ny sasany raha fotoam-pivavahana anao tao tsy makeo izy. Fa raha ady hevitra politika anao tao ao izy. Tsy ny hevitra politika ny anao aminjena ny tany e. Tsia. Fa Andriamanitra miditra tsetra. Marina fa mety ho fiasana ihany ny hevitra politika. Fa raha hevitra politika fotsiny ihany no ahavonjy an'i Madagasikara riavana, de tsy ho nilaina ny fivavahana. Fa saingy zao, ny kristianina de manaiky. Fa raha te hifaly amin'ny fanantenana izy ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra, de tsy maintsy maharitra amin'ny vavaka izy. Ary zany faharetana amin'ny vavaka zany de mahatonga azy andiny tena. Andriamanitra fa inona no antonaona mbola tsy mivaly ny vavakay. Fa ny olona matoky, ny olona matoky, ny herin'ilay Andriamanitra tsy toha, de mifaly amin'ny fanantenana izy ary maharitra amin'ny vavaka. Ny vavaka no entiny, ny hery entiny miady amin'ny fahoriana. Hoy Marta tamin'i Jesosy Tompo, raha tetanao de tsy maty ny anadahako. Hoy Jesosy, hitsangana ny anadahanao. Fampanantenana ny menin'ny Tompo zany. Na de maty aza Lazarosy, fa panantenana ny menin'ny Tompo ny hoe hitsangana ny anadahanao. Riavana. Hoy Andriamanitra hoe raha ny olona izay natsona amin'ny anarako no avan'ery tena ka hivavaka, hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony, de hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hasitrana ny taniny. Izany ny tenin'Andriamanitra. Hoy angambana hoe maty Madagasikara-nay, marary Madagasikara-nay. Mety mariny zany, ary mariny zany. Andriamanitra ve tsy mahitany zany? Hitany ene zany. Hitany zao aretina mitranga eto Madagasikara zao, marary ny tany. Nefa nilaza izy. Raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avan'ery tena ka hivavaka, de izaho no anasitrana ny tany. Fomba ahoana no anasitranany azy? Tsy fantatro e. Tsy haiko. Fa izy no mampanantena, ka de mifaly amin'ny fanantenana aho. Fa angamba narary mafy tokony atao operation angamba. Misy operation tokony ataon'Andriamanitra angamba eto amin'ny firenena. Tsy fantatro. Fa ny marina de zao, raha mino isika de ho hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mino anao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Riavana, mila faharetana, ny fiandrasana, ny fahatanterahany teny fikasana. Faharetana amin'ny vavaka indrindra. Fialana amin'ny ratsy fanao, ary fifaliana amin'ny fanantenana, filazana amin'Andriamanitra raintsika hoe raio mino zahay, fa marina ny teny fikasanao, ka mifaly amin'ny fanantenana zahay, ary mivavaka aminao, sitrano ny taninay. Fahamarina faharoa, fanekena telo lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fanekena telo lehibe. Ny anankiray de amin'ny mahafanekena mandrakizay azy. Ny faharoa, ho Andriamanitra ao sy ny taranakao aho, ary ho fanana ny taranakao mandrakizay Kanana. Ireo ny fanekena telo lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fanekena mandrakizay no ataoko aminao ry Abrahama. Ary zany fanekena mandrakizay zany de tanteraka tao amin'ny Kristy Jesosy.
fa fiainana mandrakizay nomen'andriamanitra antsika taranaky Abrahama anie Jesosy fanekena mandrakizay, fiainana mandrakizay, tsy miova mandrakizay, ary zany tsy mampiozongozona antsika na inona zavatra mitranga. Ny fanekena ny fanaovan'andriamanitra tamin'ny Abrahama ray ny mino dia fanekena mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy. Tsy iova io. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny tegniko tsy mba ho levina. Zao koa nefa ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao aho, tsy hanan'Andriamanitra hafa ny taranaky Abrahama, ary isika ny taranaky Abrahama amin'ny finoana ho ny Galatiana 2:7-20. Ary noho izany isika kristianina zay tsy taranaky Abrahama araka ny nofo fa taranaky Abrahama amin'ny finoana dia tokony tsy hanan'Andriamanitra hafa no mampalahelo dia zao mbola betsaka amintsika sady makany am-piangonana no mivavaka amin'ny razana, mbola manompo tromba ny sasany, mbola manompo ny demonia ny sasany, ary zany aneka tsy fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamintsika zany. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Zany ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao aho. Taranaky Abrahama amin'ny finoana venao sao dia mbola misy Andriamanitra tompoinao ary any ambadimbadika any, sao dia mbola misy fahefana ekenao teny mihoatra no Andriamanitra ary any ambadimbadika any. Tsy taranaky Abrahama amin'ny finoana ianao ray zany. Ary eto ry havana dia tsara ny milaza amintsika rehetra fa na iza ekenao teny mihoatra no Andriamanitra dia tsy taranaky Abrahama amin'ny finoana ianao ray zany. Na iza ekenao teny mihoatra no Andriamanitra manao didi-pitiavana aminao, nefa noho ny zavatra hafa, noho ny fitiavana izao tontolo izao, noho ny fitiavana ny seza, noho ny fitiavana reny, dia sahy manohitra tenin'Andriamanitra. Malahelo aho milaza aminao fa raha mba kristianina ihany ianao ka sahy mampijaly vahoaka, mieritrereta tompoko, mieritrereta e. Raha mba kristianina ihany ianao, raha mba manam-pahefana ihany ianao, mahita ny fahorian'ny vahoaka, kanefa dia mijery fotsiny amin'izao na matahotra ny hetsika zao satria matahotra ny toerana, matahotra ny tahaka an'izao, dia tsy miaino ny feon'Andriamanitra fa dia manao zavatra manohitra tenin'Andriamanitra, sanatria miezaka hamotika firenena. Malahelo aho ilaza aminao fa tsy taranaky Abrahama amin'ny finoana ianao, ka sady tsy handova fiainana mandrakizay ianao no tsy ho afa-miala amin'ny fitsarana marina taon'Andriamanitra. Fotoana fandinian-teny zao ry havana, fotoana fandinian-teny zao. Teny fikasana ny men'Andriamanitra ny Abrahama ary antsika taranaky Abrahama amin'ny finoana ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandrakizay aho. Fanekena fahatelo ho fanana ny taranaky Abrahama araka ny nofo tany Kanana. Efa hitantsika efa niverimberina indroy na intelo io, koa dia tsy haiverina amin'ny intsony aho fa mbola naverin'Andriamanitra indray io hoe ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao ary ho an'ny taranaka ao mandrakizay ny tany Kanana. Tsy miady hevitra ny amin'izany sika. Fa ny fahamariana farany dia ny hoe ny famorana ny marika hita maso mahataranaky Abrahama eo amin'ny nofo. Ny famorana, isika malagasy dia forana daholy. Zany fomban-drazana nentsika zany, ary iza nitondro zany teto amintsika, araky ny tantara dia ry zareo Ismaelita ry zareo Arabo nitondro zany teto amintsika, ary mety ho jiosy koa satria misy ihany moa milaza hoe taranaka jiosy tsika. Fa ny famorana tsy hoe fomba malagasy amin'ny mahafomba malagasy azy, fa fomba Andriamanitra no nanao an'io fanekena hita maso, ka ny olona mifora dia taranaky Abrahama izy. Izany no amin'ny soratra masinao. Fa ho hitantsika manaraka fa ny olona ny forana voalohany dia Abrahama. Ary ny jentilisa taty aoriana teo olona tsy mifora. Zany hoe olona tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy taranaky Abrahama. Izao nefa noho izy ry havana, taty aoriana
tsy ny fiforan'ny nofo intsony ny fanekena mandrakizay fa ny fiforan'ny fo. Tonga olom-baovao, tonga zanak'Andriamanitra, manana fo vaovao. Ary zany na tonga ny Jeremia ilaza amin'ny 4 hoe forao ny fonareo ry Israely eo. Mifora araky ny nofo izy, fa ny fony tsy an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga olom-baovao ianao, de hoy ny voalazany Soratra Masina hoe tsy mahaso na ny famorana na ny tsy famorana fa ny olom-baovao. Tsy ny famorana araky ny nofo intsony ny mahataranaky Abrahama kehitriny, fa rehefa tonga ny fanekena vaovao, Jesosy Kristy tompony tondra ny fanekena vaovao, de zao ny teniny, tsy ny famorana na ny tsy famorana fa ny olom-baovao. Ka tsy mahagaga raha nisy adihevitra be dia be ao amin'ny Galatianinao amin'ny soratany Paoly, satria ny jiosy de manery ihany hoe tsy maintsy forany ianao, fa tsy ny famorana ivelany ny maha olon'Andriamanitra, fa ny fiforan'ny fo tonga olom-baovao. Raha misy olonao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Izany ny famorana kristianina, famoran'ny fo no avaozina, fo nomen'Andriamanitra fo vaovao sy fanahy vaovao. Izany no taranaky Abrahama amin'ny finoana. Reo ariavana ny fahamarinana ny sotontsika tamin'izay nivakitsika androany, mila faharetana ny fiandrasana ny teny fikasana ko mba tanteraka izany aminao, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, ary mahareta amin'ny fivavahana. Re fanekena telo ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fanekena mandrakizay zany, ko aza matahotra ianao ny amin'ny famonjeny efa noraisinao, fa mandrakizay zany famonjeny zany. Ary aoka ho Jehova rery ihany no Andriamanitra ao, tsy anan'Andriamanitra hafa fa tsy Jehova Andriamanitra ianao. Raha taranaky Abrahama amin'ny finoana, ary tsarovy fa tsy ny famoranaraka ny nofo intsony ny fanekenana Kristy, fa famoran'ny fo tonga olom-baovao. Fantahina mipetraka ary de zao hoe moa efa tonga olom-baovao marina ve aho. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ivavaka isika. Nidera sy ny laza ary ny voninahitra Andriamanitra dia tolotray ianao no ny teny menao na androany indray. Mahatoky ny teny efa nomenao ka de misaotra anao zay. Eto raha io, de tianay ny mampahatsiaro anao, fa mifaly amin'ny fanantenana ny fanasitranana ny Madagasikara zahay. Satria mba ho anay koa ny teny fikasanao hoe ianao no anasitrana ny taninay. Raha mivavaky zahay, mibebaky zahay, mitaraina aminao zahay, de hamela heloka ianao ka anasitrana ny Madagasikara. Marary Madagasikara tompo, fantatrao zany, tsisy miafina aminao ny aretiny, nefa misaotra anao zahay tompo, fa fantatra efa manao opération eto Madagasikara ianao, ary ianao no hanala ny aretina rehetra eto, hanasitrana ny Madagasikara ianao, hanangana ny Madagasikara ianao. Tompo, angamba sy mampisambo ny alahady maraina angamba ny andro ny Madagasikara zao, manateny zahay fa hitsangana izy, matoky anao zahay tompo, ary misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao zay fa mifaly amin'ny fanantenana ny fanasitrananao zahay, satria tsy olombelona no anasitrana ny taninay, fa ianao ry Andriamanitra eo, le efa nampanantena fanasitrana ny taninay. Raha mivavaka izahay ka miala amin'ny ratsy fanao, de ho anao any endera sy ny laza ary ny voninahitra, fa asandratra ho mpanjaka ny Madagasikara kosa ianao ry Kristy tomponay eo, amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen.